mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsiraiavindray tonga eto ambolesina ho an'ny lehibe isika amin'ity alaka misy ity ary fifaliana ho anay trano koa no mizara izany aminao. Ny irina dia hitondra vokatsoa, hitondra fiadanam-po ary koa fahatokiana amin'i Jesosy izany. Alohan-derantsika amin'izany ary dia hivavaka isika. Ny tombany amanitra mbola velom-pisaorana anao izahay satria ianao ny loharano fitahiana rehetra ary tombotsoa anay lehibe ny anananay ianao satria manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ianao ary fiarovana avy indrindra ho anay ihany koa. Mety izy ianao hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy ka raha andrentenao izay ankehitriny dia aoka hitondra ny tsara indrindra amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia hoe mamita ny iraka amin'ireo manana ny maha-izy azy. Mamita ny iraka amin'ireo manana ny maha-izy azy. Hain' Jesosy ny nanorina fisakaizana tamin'ireo nanana ny maha-izy azy. Tia sy manaja azy ny maro tamin'ireny olona ireny nefa maro ihany koa tamin'izy ireo nanao tsinotsinona azy. Ireo olona nanana ny maha-izy azy tao amin'ny Baiboly izay nanantona mba hitady fanampiana tamin'i Jesosy dia azo antoka fa nahatsapa fa nihevitra azy ireo izy. Marobe ihany koa nefa ireo mpanan-karena sy nanana ny maha-izy azy no tsy sananatona an'i Jesosy avy hatrany. Niandry izy ireo mandra-pahazahoany antoka fa zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy. Tahaka izany ohatra Nikodemosy sy Josesy avy any Arimatia. Tsy mba nandre an'izay momba ny Josefa avy any Arimatia isika hatramin'izay. Tampoka teo dia nipotsy ity lehilahy mpanan-karena ity. Izaho raha fantatra izay fiaviana ary nampiasaina mba hahatanteraka ny faminaniana. Nampiasa ny mpanan-karena ho amin'ny fikasan'Andriamanitra ary mbola hanohy hampiasa azy ireo ihany koa ankehitriny. Noho izany dia manana iraka tokony ho totosaina amin'izy ireny izany isika. Ny fanombohana ny fisakaizana no dingana sarotra indrindra eo amin'ny fanaovana namana ny olona maha-izy azy izany. Tsara kokoa ankapobeny raha tsy misisika anakaiky azy ireny isika fa aoka izy ireo no anatona antsika. Izany manko no nataon'i Jesosy, tonga vavolombelon'ny hafatra ny nentiny sy ny finasitranana ary nihery avy amin'Andriamanitra izy ireo. Resy lahatra izy ireo na tsy niharihary aza fa izy tokoa ilay zanak'Andriamanitra. Haniry ny ara-miasa amin'ny asa fanompoana marina no ny antony. Maro ny olona manana maha-izy azy. Maniry ny handray anjara amin'ny zavatra tsara izay hanova ny fiainan'olona izy ireo. Fomba iray fantatry izy ireo fa hanova ny fiainany koa mantsy izany fomba ankolaka. Azahoan'ny mpanan-karena sy ny olona manana maha-izy azy ary ny fanampiana ilaina izany ka tsy ilainy ny haneho ampahibe maso ny zavatra ilaina. Ny tapany faharoa dia ny fanompoana izay ahafahan'ny asa mpanan-karena sy ny olona manana maha-izy azy mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Manokana fotoana kely handiniana akaiky ny fiainan'ireo mpanan-karena sy ireo manana maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina misy ianao. Atao fanamba mihitsy ny makalisitra ny anaran'ireo olona ireo hoentina mbavaka fa tena miasa amin'ny alalanao ho famonjena an'ireo olona
zay manama izy azy ireo ihany koa Andriamanitra. Ny riana dia olo arano-pamonjena ho azy eny ianao ka naneho fitiavana amin'izy ireny ary izy ireny anantona anao mba hahafantarany fa Jesosy dia nisolo vona ho azy ihany koa ary ilaina tokoa izy mba entina hanohanana ny asan'Andriamanitra. Iray vavaka isika, misaotra anao izay raha eo ny amin'izany lesona nomenao anay noho izany. Misaotra ihany koa fa izay koa dia manana anjara tokoa amin'ireny olona ireny ka dia mangataka ny fanainao masina hanilo-tsaina sy hanoro-hevitra anay ny amin'ny tokony atao. Aoka ny hery rehetra avy any aminao no eo aminay ka tsy handeha amin'ny herin'ny fahaizanay izay ianao no maniraka, ianao koa no manome ny fahafahana rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.